Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Ny zavatra tsara dia ho tonga amin'izay mino. Ny tsaratsara kokoa dia ho tonga amin'izay mahandry. Fa ny tsara indrindra kosa dia ho azon'izay tsy mandao na miala mihitsy amin'Andriamanitra. Endry namako, tsara ny mino, tena mety ny manantena, fa ny azo antoka indrindra dia ny tsy misaraka amin'Andriamanitra na inona miseho, arak'izay voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:10, andininy 5 sy ny 7 manao hoe: izany voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy, dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny karavona mandrakariva no iaonana aminao indray mpanaraka izao fandarana izao ny namanao Lantoary Misajoely no mitafa aminao ary manolotra ny arabo mba hampirarian-tsoa. Ny namana Samy Makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anisan'ny toe-javatra anankiray izay hita hoe manahirana ny ray aman-dreny ankehitriny dia ny eo amin'ny atao hoe ditran'ny ankizy. Betsaka ny ray aman-dreny no menomenina ary mahita sy milaza fa be famaliana ny ankizy, ao no tsy azo irahina ary betsaka no manao ny zavatra tsy tokony atao. Ny fanontaniana tokony petraka nefa eo anatrehan'izany zavatra izany dia hoe fa nahoana ilay zaza na ilay ankizy, ilay zatovo no manao izany toe-javatra izany. Inona no antony mahatonga azy maneho izany atao hoe ditra na tsy fankasitrahana izany? Fa maninona no manao izany zavatra izany ny zaza na ny ankizy? Izany fanontaniana izany zany dia tokony hipetraka voalohany indrindra raha ohatra ka miseho ny toetra izay lazain'ny ray aman-dreny hoe ditra ataon'ny ankizy. Fa tsy tsara raha ohatra ka hoe tonga dia mitrirona na mitrareva sy mivatravatra fotsiny na mampiakabeo ny ray aman-dreny. Tsara ny mametraka an'izany fanontaniana izany mba hahafantaranao hoe ianao ray aman-dreny hoe inona ny toe-javatra mitranga, inona ny zava-misy mahatonga izao fisehoany zavatra izao. Tsara ihany koa raha ohatra ka manadiady mikasika ilay zanakao ianao, ary tsara raha manao izay ahafantarana ilay zanakao aloha ianao. Fantarinao zany voalohany indrindra ny lafiny 3/4 eo amin'ny zanakao, dia tsy inona izany fa ny lafiny ara-batana. Fantarinao hoe manahoana ny ara-batany ity zanako ity. Fantarinao koa manahoana ny lafiny ara-tsaina. Fantarina ihany koa ny lafiny ara-petsepo na lafiny ara-pitiavan'ilay zanakao. Fantarina ihany koa ny lafiny ara-piarahamonina na ara-tsosialy ilay zanakao, satria
miankina betsaka amin'ireo no fisehoan-javatra rehetra. Raha ohatra mantsika irahanao ilay zanakao andeha amina toerana anankiray dia tsy fantatra akory ny ara-batana io zanakao hoe marefo izy ara-batana na ara-pahasalamana, izay no mahatonga azy amaly ianao tsy hanatanteraka ilay iraka dia avy hatrany ianao dia mivatravatra sy mampiakapeo. Eo ihany koa raha ohatra ka misy zavatra izay tsy takatry ny sain'ilay zanakao akory, ny iraka na ny teny izay ataonao amin'ilay zanakao dia eo ianao no mampiakapeo. Eo ihany koa misy lafiny ara-pihetsepo izay iainan'ilay zazany na lafiny ara-pitiavana, mety hoe misy fihetsepo na tsy mahatsapa ny fitiavana ho azy izy dia izay no mahatonga ilay famalian'ilay zaza. Eo ihany koa lafiny ara-piaramonina, ohatra hoe manana olana ara-piaramonina sy ara-tsosialy ilay zanakao, tsy afaka mifanerasera aman'olona noho ny sakana any anatiny any dia izay miteraka ilay fihetsika na toetra sy eo an'ilay zaza. Eo anatrehan'izay zavatra izay izay tsy fahafantaranao ilay zanakao izay no tena mahatonga ilay olana. Koa raha ohatra zany ka tianao ny tsy hanehoan'ny zanakao ilay tsy fankasitrahana, ny famaliana tsinona de midika tsy fankasitrahana anao, dia fantaro aloha ireo zavatra mahakasika ny zanakao ireo zavatra mahakasika azy ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsepo ary ara-piaramonina. Rehefa fantatrao ireo zavatra ireo ka fantatrao fa manana olana amin'ireo izy dia manantona azy ianao miresaka aminy de miezaka mamaha ny olany de mino fa isosa ho azy, irindra ho azy ny fiainana ara-piaramonina, ary azonao atao moramora foana ny maniraka an'io zaza io ary tsy hamaly be fahatany izy amin'izay zavatra anirahanao azy, amin'izay zavatra iangavianao azy, na izay zavatra hoe iangavianao amin'ny lafiny ara-pianarana zany. Rehefa fantatrao tsara ireo zavatra efatra ireo dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Koa dia izao ary ny mamaha ny olana miaraka aminy, fa ireo zaza ireo dia mila ny fanampiana izay avy aminao mba ahafahany mahatsapa sy mamaha ny olana izay mahazo azy. Koa ny ray aman-dreny na ny fianakaviana, ny ankonana no tsara toerana indrindra anampy ilay zaza amaha ny olany. Eny na dia eo aza ny mpiaramonina, ny mpampianatra sy ny mpanabe isan-karazany izay mifanerasera aminy. Eo ihany koa ilay atao hoe fikambanana any ivelan'ny trano any zany, fikambanana any am-pianarana na any am-piangonana, na dia eo ara zany rehetrarehetra zany, dia ianao ray aman-dreny, ianao fianakaviana dia ianao ny tsara toerana indrindra afaka mifanampy amin'io zaza io amahany olana. Koa raha tianao zany no ahita fahombiazana mba tsy ahatonga an'izay famaliana be fahatan'ny zanakao ao an-tokantrano zao dia raiso izy, resao fataro ny olana mahazo azy ary iarao mamaha aminy fa hitanao ny vokatra azo fa irindra somatsara ny fiainana miainga vao tokantrano ary miparika eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny. Dia mino sy mahatoky izahay eto amin'ny fandarana fa andray ny andraikitra tandrivy azy afy ny ray aman-dreny tsirairay, ny fianakaviana ray manontolo dia mba ahita fahombiazana izany ankonana izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masaka azo natolotra tamin'ity androany ity ametrahana ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. Zay lay onja ny fanantenana.
awr manolotra ho anao feo ny fonantena faly manolotra ny araba ho anao ny namana izay manaraka tsy tapaka izao fandahana izao eny fa ho an'izay vaovao koa sambany vao manaraka ny fandahana dia ampifaliana koa no hiarabananareo tonga soa ao anatin'izao fandahana izao ary maniry koa raha maniry mba tsy hisaraka isika mandrehitry ny fandahana izay mifandimby hatrany hatrany ny namanao Stefan Razafiany manolotra ny fandahana ary maniry manakariva mba tsy ala aminao ny fahasoavan'ny tompo izay amonjena asianao ary ny olona rehetra koa tiany Jesosy raha miara-mandresy miaraka aminy ianao entsika matetika ny fomba fiteny manao hoe ady sy tolona ny fiainana ady sy tolona ny fiainana ary mihamafy sy mihasarotra isan'andro izany miseho amin'ny endriny maro samihafa izany dia ny ady amin'ny fisonotry ny vidim-piainana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ady amin'ny tsirarany ny ady amin'ny fitadiavana izay amelomana ny ankohonana sy ny sisa fa eo misehitra tsy azo tsapahitanana ihany koa dia miady isika amin'ny fahakiviana ohatra miady amin'ny fankahalana miady amin'ny fahatsopanantenana miady amin'ny fanao ratsy rehetra na eo amin'ny ataon'ny hafa no isehony izany na eo amin'ny ataontsika ihany koa sy ny sisa ireo samihafa ireo anefa dia ny andoa tamin'ilay ozona nataon'Andriamanitra ny mena rana izay nampiseho ny devoly raha vao nanota i Adama sy Eva toy izao ilay ozona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny mena rana hitantsika ao amin'ny Genesis 3:10 manao hoe Genesis 3:10 ny toko sy andininy rehetra ao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany izany hoe ho lasa mpifahavalo devoly sy ny olon'Andriamanitra tsy nisy fiatoany io ady io nandritry ny taonjato rehetra ny fandimby hatramin'ny voan'io didy io ka hatramin'izao andro misy antsika izao ary mbola hitoy izany ady hifanandrina ny Satana sy ny olona rehetra izay mitonona ho zanak'Andriamanitra izany ka teanao ny sitrapony arak'izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:12 raha ny boky voalohany ao amin'ny Baiboly no novakitsika teo misy ilay ozona milaza fa isy fifandrefesana misy fifanandrinana dia any amin'ny Apokalipsy boky farany ao amin'ny Baiboly dia mbola hitao ihany i fifanandrinana io ao amin'ny Apokalipsy 2:17 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona na i Satana koa ka lasa nandeha niady tamin'izay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy na koa hoe niady tamin'ireo olona rehetra tehanao sy manao ny tsara ny mahasarotra niady dia satria tsy amin'ny olombelona nofo amandrà loatra no tena fototry ny ady fa amin'ireo fanahy ratsy eny amin'ny habakabaka dia ireo fanapahana sy fahefana ary hery mifehy ny sehitry ny aizina eto amin'ity izao tontolo izao ity ilay ady tany an-danitra ny fanandrinana n'Andriamanitra sy ny anjeliny teo ankilany ary Satana sy ny anjeliny teo an-daniny hitantsika izany amin'ny Apokalipsy 2:12 Apokalipsy 2:12 io no mbola mitoy hatramin'izao ka ny fisehon'io ady andavanandro mpiainy antsika io dia miakina amin'izay safidy ataontsika isam-potoana na iandany amin'ny iray amin'ireo hery roa ny fanandrina ireo isika ny safidyntsika no mibaiko izay na iandany amin'ny Satana isika sy ny anjeliny na iandany amin'Andriamanitra isika sy ny anjeliny mampanantena fandresena ho an'izay rehetra miandany aminy Jesosy
toy izao ny filazan'ny baiboly azy ao amin'ny boky ny Isaia 2:7 manao hoe tika teny diem no amakiko azy Isaia 2:7 manao hoe androso toy ny maramila mahery fo ny tompo ary vonona toy ny mpiantafika zatrady miantsoantso manao ikady izy ka maneho hery hiantsina ny fahavalony dia hoy ny boky ny apokalipsy 7:17 manohy azy manao hoe ary Jesosy zanakony ny lazany azy ary Jesosy haharesy azy satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Volaza mazava mihitsy eo fa Jesosy dia andresy efa naharesy ary aharesy satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aharesy koa izay rehetra momba azy izay rehetra miandany aminy. Amafisitsika indray nandresy ary mbola andresy hatramin'ny faran'i Jesosy satria miaramila mahery fo izy sady mpiantafika zatrady tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka noho izany dia aharesy koa izay rehetra miandany aminy sy manaiky andany hanao ny sitrapony. Miara-manaiky isika fa tsy misy hery azo antoka sy anteherana intsony eo amin'ny ady etrehitsika isan'andro amin'ny endrika maro samihafa isehon'ny ratsy eo amin'ny fiainantsika. Tsisy hery azotsika anteherana. Ny fahefana samihafa matetika no dia ioarany toe-javatra ka ahitan'ny mpanao ratsy lalana iodivirana ny famaizana dia miraviravin-tanana sy very fanambola velona isika. Ianantsika amin'ny tontolo mpiainantsika eto andavanandro eto Madagasikara ange izany. Ny mpanao ratsy indray no manana fitaovam-pidiana mahery vaika ary miantsy ny mpitandro ny filaminana mihitsy dia miaraviravin-tanana izay teanao ny tsara. Fa toy izao kosa ny tokony meny Jesosy ireo izay manaiky andany aminy ao amin'ny Isaia 7:7 Isaia 7:7 manao hoe izao no lazainy Jehovah mpanavitra anao izaho Jehovah Andriamanitra ao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehinao. Toizany izany eo amin'ny 7:7 Isaia 7:7 2:20 ny tapany faharoa manao hoe izaho Jehovah no hiady am'izay miady aminao. Jehovah eto dia tsy iza fa Jesosy ihany koa. Dia mba metoky Jesosy hoe za Jesosy no hiady am'izay miady aminao. Ary tsy vita ny ady zay ady aminao fa ao anatin'ny ady ao dia ampianatra anao sy anoranao ny lalana tokony alehinao. Lay mpiatafika zatrady sady mpanjaka ny mpanjaka no hiady ho anao ka hitarika anao isan'andro isan'andro ho amin'ny fandresena. Fandresena amin'ny adi-piainana tsy ho arak'izay hiheveranao azy mihitsy fa araky ny fihevitr'Andriamanitra sy ny refin'Andriamanitra ihany koa. Tsy ny adi-piainana ihany fa ny ady amin'ny fahalemena sy ny toetra ratsy rehetra izay manimba sy manapozina ny fiainanao sy ny an'ireo olona mifampikasoka aminao rehetra koa dia mampananten'Andriamanitra fa hataony eo amin'ny fitoeran-tongotrao ireny fahavalony ny fiainanao rehetra ireny. Arak'izay voalaza amin'ny Lioka 2:2 mampanantenany tompo fa ho ataony eo amin'ny fitoeran-tongotrao ireny fahavalonao ireny. Ary am'resaka fahavalo io zeto dia aza atao hoe Satana ihany sy ireo izay manana ady aminao fa izao ny ota malaky mahazo anao koa dia fahavalonao. Ny fahalemenao rehetra mitarika anao anao ratsy fahavalonao daholo ireny dia ireny no ampanentenan'i Jesosy koa fa hososenao ao ambany tongotrao. Tena tiany Jesosy tokoa ary faniriany lalina ny ampandresy anao miaraka aminy alafim-piainanao rehetra indrindra amin'izao fotoana efa hifarana n'ilay ady hifanaovany tsara sy ny ratsy izao, hifanandrina an'Andriamanitra sy ny anjeliny amin'ny Satana sy ny anjeliny. Ny any andrasana aminao
dia nisafidy hiandany aminy isam-potoana ho famaranana dia ho davida olona nanao ny fanandramany fiandaniana tamin'i jesosy teo amin'ny fiainany manao hoe be ny fanaintaina ny ratsy fanahy fa izay mahatoky an' Jehovah kosa dia hodidininy famindrapo ho manda fiarovana mafoanao anie ny famindrapon'i Jehovah eo amin'ny ady rehetra atrehinao isan'andro. Anao mandra-piano aminao indray ary ho amin'ny manaraka dia ny famindrapon'i Jehovah no manda fiarovana ho anao. Veloma toy. Tafika miantsa fiderana sy oresitsona efa olombaova haokasanihin ny lasa efady olombaovao zao siana sy oresitsonyana efa sami ni lasa efadi ulumbauvao zausiana sizamitsuni nuveluna fa yana nuveluna tanatikyu tukuo izotiana fizetina AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Rasindralavo kaputraka liady atao mangotraka mananapiavy mpandresy anao matoky fa izy tsy mandao rasindralavo kaputraka liady atao mangotraka mananapiavy mpandresy anao matoky fa izy tsy mandao Sizamitsuni nuveluna fa yana nuveluna tanatikyu tukuo izotiana fizetina ne mamikyu Kidiana makechaka aminyunza piainana mandaganire bahane fenana ulumbauvao pandesiana asa kidiana makechaka aminyunza piainana You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Reykjavik.
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatoa Razoelosony Irina Honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Mba ampahombo ny famokarana izay ataontsika tantsaha ampivelatra ny fari-piainantsika dia ilaina ny fanarahana ireo teknika mpambolena anao tsaraina. Anisan'izany ny ady atao amin'ny bibikely sy ny aretina izay mpamelan'ny voly izay tena fositry ny fambolena tokoa. Ka mbola fifaliana ho antsika indray ary niaraka amin'ny Ramatoa Razoelosony Irina Honore teknisian'ny fambolena efa nisotro ronono moa izy sady mpamboly ihany koa. Ka ampahafantarina antsika mpiaino eto ireo fanafody sy fiarovana ny voly iadina amin'ny aretina izay mpamely ny volontsika. Inona avy ary Ramatoa Irina ireo karazana aretina tena mpamely ny voly? Misy zany ny karazana aretina hita matetika, ny kimavo na mavoravina, zay zany ny afaka etsonana azy. Dia misy koa zany atao hoe bokaboka, mandazo maintso, lofaka na fahalovana. Dia misy ny atao hoe lagaly, dia mandavenona, dia misy ny atao hoe raozety, ohatran'ny karazana raozy kely zay izy zany. Dia misy ny atao hoe maty fotsy. Ireo aretina ireo zany no hita matetika eny an-tanimboly eny. Mpanisainao teo hoe ireo le aretina tena mpamely ny voly nahoana zany izy mifahita matetika eny an-tanimboly. Misy antony manokana ve izay mety ataon'ny mpamboly zany mahatonga azy iverimberina ohatr'izay? Ny aretina zany indraindray vokatry ny ilay rivotra maloto izay avy ety ivelany, misy koa avy amin'ny fomba nambolentsika azy. Karazany maro be zany ny fomba hipitran'ny aretina matetika. Indraindray aretina mifindra, ohatra misy aretina zao ny voly anankiray ny volenao teo akaiky ny voly anankiray, ka rehefa tsy vitanao ny karakara n'iny tamin'ny alalan'ny fanafody dia tsy maintsy hifindra ny voly hafa salama indray iny rehefa avy eo. Ka zay tsy fitandremantsika izay koa zany matetika dia mahatonga ny aretina misy moa vokatry ny tsy fahaizantsika manaraka n'ilay fitoam-pambolena sy ny fifantombiasam-boly ihany koa sy ny fampivadiana voly zany. Satria misy zany voly mataty an'ilay aretina, misy tsy mataty fa tonga dia marary. Ahoana indray ary tompoko mikasika an'ilay aretina izay mpanimba ny voly iny amin'ny fanafodiny? Mikasika ny aretina indray zany dia reto avy zany ny fanafody azontsika ampiasaina. Ny aretina toy ny mandavenona, ny lofaka, ny mavoravina na kimavo sisitsika, dia maka savony gasy sy milaly indray tsika, dia savony gasy vongany iray, dia ny milaly roa sotro hatrany zany no ataontsika, roa sotro lehibe milaly zany. Dia ho antsika izay mampiasa kitay any ambanivohitra, dia ilay zavatra maintimainty miantona eny amin'ny rindrina eny izy na eny amin'ny tafitrano eny no atao hoe milaly. Dia reny no alaitsika dia afatra roa sotro lehibe, dia iny no totoina miaraka amin'ny savony gasy maina tsara, kikisana zany ilay savony gasy, dia totoina dia afangaro miaraka, dia alona mandritra ny 2 alina hatrany zany, dia tatavanina rehefa maraina zany ny andro dia iny indray no afangarontsika amin'ny rano 10 litatra hatrany ihany, dia iny no fafy amin'ny voly. Arak'ireo aretina izay nitanisainao teo ny mandavenona, ny lofaka, ny mavoravina, manahoana zany ny fisehony eo amin'ny voly? Le mandavenona zany ohatrany hoe somary misy lavenona zany eny amin'ny ilay ravin'ilay voly, ary matetika moa izy io mitranga eny amin'ny tongolo sy ny tongolo gasy, dia ny poireau sy ny tongolo maintso kely. Dia ny lofaka indray hita hoe misy loa zany ny fakan'ilay volonao. Dia ny mavoravina moa dia arak'izay mamahavravina azy zay dia mavomavo ilay ravina zany.
de raha ohatra zany sendra tratran'izay zany ny volontsika de azontsika atao zany no mampiasa ny savony gasy sy le molaly reny. Savony gasy vongany iray de totona de afangaro amin'ny le molaly de aveo alona amin'ny rano 10 litatra mandritra ny indray alina de ny apitson'iny izy de efa azo ampiasaina. Fa izy tia koa ve tompoko azo alona mandritra ny 12 andro ohatran'ny le fanafody teo aloha. Tsara foana ny fanafody zany alona mandritra ny 12 andro raha tianao andaitra tsara izany raha le fanafody mihitsy izy amin'ny fotoana io fa raha iarovana izy zany dia azonao alefa na ndray andro sy ndray alina de efa mety. De alona isaky ny 2 andro raha le alona 12 andro arona. de inona indray zany ny fanafody manaraka? Ity zany ny tena fiarovana izay tokony atao mialohan'ny trangan'ny aretina na ny bibikely eny an-tanimboly. Mialohan'ny ambolenao mihitsy ilay aloha zany de efa afaka manomana ianao ranona tainombo vavy milona ao anatin'ny 12 andro. Vao andeha amboly mihitsy ianao zany de efa tsara ianao manao an'ity fiarovana ity. Zany hoe io zany ny vaksin'ny voly na ho amin'ny biby na ho an'ny aretina. Ranona tainombo vavy izay ny mahatsara ny iompiana omby vavy be ronono ireny zany satria ny tain'ireny omby vavy ireny zany dia misy fiarovana tsara ho an'ny volontsika mihitsy ary tokony tsy ho azon'ny biby na ny aretina zany ny volontsika raha maharaka tsara ny famafazana ny isaky ny 10 andro ny mpamboly. Tainombo maina voatoto zany hoe maka tainombo maina voatoto ianao zany, tainombo vavy io 9 kapoaka no lainao de totona atao malemy tsara de sovanina amin'ny sivana zany izy de zay tena podra tsara iny zany no ampiasaitsika de alona ao anatin'ny rano 10 litatra de arona isaky ny 2 andro. Zay zavatra zay zany asitsika taretra raviny 5 lehibe de totona afangaro amin'ilay ranona tainomby ihany koa izy zany satria ny ranona tainomby de ilay ranona taretra ireo zavatra miaraka ireo zany de sady miaro amin'ny biby no miaro amin'ny aretina. Azonao verina kely ve tompoko izay? Ny tainombo maina voatoto izay nafangaro amin'ny rano 10 litatra arona isaky ny 2 andro de miaro ny voly amin'ny aretina zany toy ny mandavenina amin'ny tongolo sy ny aretina maro samihafa ihany koa. De 10 andro aorian'ny famindrana de afafy zany ny fanafody ary isan-kerinandro tsika de manao famafazana ny ranona tainomby io miaraka amin'ny taretra. Rehefa avy manondraka zany tsika de mamafy an'ilay ranona tainomby miaraka amin'ny ravina taretra raha ohatra ka te hiaro azy amin'ny aretina zany. Mbola misy ihany koa ve fanafody hafa tompoko hiadina amin'le aretina izay mbola tsy voatanisantsika teo zany? De misy ihany koa zany ny fiarovana amin'ny lagaly sy ny mandazo maitso amin'ny voatabia sy ny ovy. De isan-kerinandro ihany koa tsika manao an'ity famafazana ity de ranona tainomby asitsika lavenona indray io, lavenona patana. Tsika aty ambanivohitra zany no tena manana tombontsoa amin'io lavenona io. Alaina ny lavenona de sovanina ihany de ampiarahana amin'ilay ranona tainomby de iny indray no afafitsika eny amin'ny voatabia sy ny ovy izay misy an'ireo mandazo maitso zany sy ny lagaly. Zany hoe le ranona tainomby zany azo zaraina roa fomba fampiasana azy. Raha ohatra zany ka hoe misy mandavenina sy ny aretina hafa amin'ny tongolo de afangaro amin'ny taretra izy. Zay mihitsy na taretra zany na lavenina ny afangaronao azy. Kanefa ny koa izy zany afaka mandeha rery amin'izao raha ohatra ka te hiaro ny voly amin'ny karazana aretina fotsiny ianao zany hoe mbola tsisy aretina fa afaka mamafy isan-kerinandro fa io ranona tainomby io koa karazana zezika ka manatsara ny volonao izy zany raha lefanao amin'izao tsy misy fangarony hoe tsy asianao taretra ny tsy asianao lavenina. Zezika mahafinaritra ihany koa izy zany manome aina an'ilay voly isaky ny 10 andro ianao no manao an'izay.
ohatra zany misy lagaly izy na tratrany mandazo maintso a de isan-kerinandro natao mifamafazana fa tsy miandro isaky ny 10 andro tsy miandro isaky ny 10 andro fa isan-kerinandro zany natao mifamafazana raha ohatra ka misy aretina le voly le ranona tainomby sy lavenina ve afangaro a salan'le fikarakarana azy teo alosa atao ahoana ny lavenina zany de afaka fafintsika maina rehefa vita ny famafazana rano tainomby de kenrena ho azo tsara ny raviny raha tongolo no ataonao a ary raha vary ndray a de kenrena tsara ny tenda ny fototry ny saloim-bary a fa tsy ny voany tsy akory no asiana fanafody fa ny tena tsara zany raha ohatra ka hoe tena efa misy an'le aretina zany ny volonao a de alao izy afafy maina rehefa avy manao an'le rano tainomby ianao zany hoe manondraka amin'ny rano tainomby aloha ianao zany a de avy eo izy afafinao eny le lavenina amin'izay mitovy ihany zany ny fatrany hoe 10 litatra ho an'ny tany ray ara mitovy daholo ny fatrany satria rano 10 litatra zany eny tsy afaka anaovanao zavatra be dehibe zany rytaontsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra tsara sy betsaka ny fanarana an'ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avy hatrany zany dia misaotranao indrindra raha matora azo elisonirina honoreny tondra fanazavana torohevitra mahasoa ny mpiaino antsika mba ho fanatsarana no fambolena zany a ho an'ireo tantsaha eny ambanivohitra raha misy amintsika mpiaino moa zany maniry dia hifampiresaka amin'ny vantana aminy dia azonao atao a ny miantso amin'ny alalan'ny telefona 032 02 397 05 032 02 397 05 misy ihany koa zany ireo boky izay mirakotra ireny torohevitra mahasoa ireny azonao atao a ny mividy izany eny amin'ny toerana fivarotana natokanao amin'izany dia mahazotoa ary manao famitiarana hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Ry mpamboly hiarovana voly amin'ireo bibikely sy aretina mpahazony voly manaova lafikasa amin'ireo karazana ravi-maintso toy ny voandelaka, tefrozia, ambiaty be sy ny sisa 12 andro mialohan'ny fambolena. Or zaka avia aloha ianao e zaka fa inona ndray zao mampiantsoantso andramely zao e matahotra voalavo sa totozy ary melimo ny anarako e ny tongotro vonjeo zaka fa za oadray naninona ianao e folakangano tongotro sa apio aloha e apio aloha ipetraka ery ambo fandrina ery ao re nioritra ny tongotro marina oay marina tsy mivoto izany a fa enao ve tsy mijery lalany e io mikoropadropaka io ihany no mahavoanao ty marenina rehefa tsy hiantra fa ny olona azy efa marariko ao ary fa enao koa ange de efa mora zaketiko ty ana ny tongotro fa tsy mahay manotra ianao ka hijereko mpanotra zany zay mety ary rehefa mba mandeha any re ianao dia hitondra ianana siovy any etsahany e ataoko fangaron-doaka dia le anana very akaiky ny akondro maniry aloha alaina fa ohatry ny efa mila esorondreo anan'ireo ka fangatso hoe ovidindry zafy eny apotony akory reo ka le ry ambonin'ny akondro no ovidiny fa sainao ve makaizy e ay tokoa mo oay zaka dia mbajereo tokoa le ovo maniry eo fa ohatra misy mandazo zany ny fijeriko azo teo ka tsy rara be ve raha matora tratran'ny aretina ny ovy a hitako ary so dia ratsy tondraka kosa zay angeny mahatonga milaza aminao e efa maika nasa lamba tamin'ny maraina dia tsy voadiniko tsarako ay dia aleo ary aloha za andiaingana fa mbola hijery an'izay anotra nyity tongotra ty a dia hijery fambolena koa e
ary matory aloha so jejojejo mandehandeha indray a. Iendre aizy nareo ato raha matomely o. Oay, tsy feo angara voakilay ve zany? Mandro sory atompoko. Misy vahiny ry Melia. Mandroso ry ngiakilay. De androso tokoa moa zany. Omeo seza ny olona ry zaka fa lesbika andray mahazo toerana marina. Mipetrapetrary ngiakilay o. Misaotra betsaka re. Ka manahoana zany tongotra zany raha matomelia? Ndray efa azoazo rehefa de misaotra betsaka ry ngara voakilay o. Fanga sitrana tapoka teo ny tongotrao fa tsy orina indray e. Fanga ka ngara voakilay very saka no andray ty tongotro vakivaky be tia. Ny fanena tery atanim-boly tery io azy sy raha zaka no nilazan'izany izy mba manana fameza-pahasoavana kely amin'le manotra re ny tenanay e. Aza matahotra mihitsy ianao raha matomely fa tsy de maninona akory io raha ny fijeriko azy zao a. Tena manam-pahaizana mihitsy ianao ry kilay. Mariny makany an-tsahy ianao a hitany ny fanafodiny bibikely sy ny aretina mivoly. Ety an-tanànandray mbola dokotera ihany koa. Eny tokoa ako. Oka rery izy mivady a. Na reo koa de mampime mihitsy marina. Somary hoe marary kely fotsiny io raha matomely amin'izao voalohandohany zao a. Fa rehefa aveo io tsy de maninona azonao. Ia, aleo ary sady manotra no miresaka ny fanafodin'le ovy koa sika ry ngara zaka. Tena mety mihitsy zay ka. Ay, ny ovy koa mety fanafodin'izy ty. Fanafodin'le ovy tratra ny raha mandaro zany ry mely zany razaindrangakilain zany a. Ay ve. Efa tsy ny fanafodiny tongotrao io akory. Ay, efa nivadika koa ny lohako marina efa badenina be niany ako. Mahavariana mihitsy nareo vady reto ka. Fomban-javatra ihany re zany ry ngara zako. Ka zao ary. Raha ohatra ny voly ka tratry ny mandavenina, ny mandazo maintso, ny lagaly, ny ovy sy ny tomaty zany raha voan'ireo de mampiasanareo ranona tainomby. Azonareo zay? Mampiasa ranona tainomby milona sy lavenina reo. Ty lavenina vao apatany ty ve zany? Io indrindra. Ka zao ny fikarakarana azy a. Makanareo tainomby maina voatoto. Zany hoe sy vanina tsara zany le tainomby maina. 12 kapoaka le izy. De alonao anaty rano 10 litatra mandritry ny 15 andro. De ile izy milona anatin'le rano 10 litatra io aroirony isaky ny 2 andro le izy. Azonareo tsara. De io ranona tainomby io ihany no afafafeny amin'le voly. Ay, moramora kely ny gara voakilay io. De atao ahoana ny lavenina ho izy ianao io? Ny lavenina indray afafy maina eo amin'le voly. Zany hoe aorinan'le famafazana an'le ranona tainomby zany anaovana an'le lavenina. Sady fierovana amin'ny lagaly sy ny mandazy io eo amin'ny ovy sy ny tomaty. Ny fanafody ihany koa le izy. Azonareo. Saingy raha ohatra hoe efa tratry ny aretina le voly de atao isan-kerinandro le fanafody. Fa raha fierovana kosa indray tsy maninona isaky ny 10 andro ihany ny anaovana anazy. Ay kosa. Ka hita ohatran'izany aiza indray ry kilay tsy vidimbola nge zany. Ka zay indrindra. Fierovana ny voly amin'ny mandavenina eo amin'ny tongolo ihany koa le ranona tainomby io azo atao hoe ny amin'ny voly varitratry ny aretina ihany koa le izy. Fa ao fa ataoko moramora ihany le fanorana fa aza mikaikaiky mafy raha matoramely ka ny fikarakarana nge zany sisa no andrasany. Ny tainomby tsy vidiana, ny lavenina alay potsiny eo apatana. Saika adiniko marina. Hoe ahoana ry ngakilay? Tainomby vavy ihany le izy
izay any mety e tainomby vavy fa raha ohatra ka hoe tsy mahita lavenina indray a dia azo soloana ravitaretra le lavenina dia atao ahoana indray ringatia eno a tsotra ihany ny fanaovana azy ry izy mivady a ravina taretra 5 lehibe totoana tsara dia io no afangaro amin'le ranona tainomby vavy izay fotsiny ravina taretra 5 lehibe totoana tsara dia afangaro amin'le ranona tainomby vavy iny zay rainy azonareo tsara nyfandeha misaotra anao ringiaklay fa nahazo torohevitra tena mahasoa zay ataovy avaitrano ireo fanafody ireo fa sady zezika tena tsara amin'ny fambolentsika mihitsy nge le ranona tainomby ty ry izy mivady anio dia anio ihany zay dia efa nangona lavenina sy tainomby vavy so ihany tsika raha matoa fa manana nyretomby vavy reto fa ahay tena mahasoatra amin'ny tsy ronono fotsiny ny soaminy fa nytain'le omby koa marina raha reko hatramin'ny marary tsony sitanara voakilain sy razako oka marina sady efa vita koa ny le fanorana raha matora meli eo misaotra betsaka ary kilay fa tena manakavana mihitsy manananao marina dia ohatrinona hoany no menanao amin'le eny tokoa tsy sisorana re zany ry izy mivady a fa sady lalako ihany angeny nakatiny mba mitsiditsidika ny namana re oka re zao fa tsy maninona mihitsy tsy mety kosa zany ringara voakilay hita hoara ny fanafody ediana ny bibikely sy ny aretina nomenao efa maimaim-poana dia ho maimaim-poana koa ve le fanorana eto aty ry zaka zafady io saronan-karony eo ambony latabatra io misy poketra ao anatiny ao oka zao rsea oka zao fa ilozanareo mivady mampime ah io fotsiny oka zao rsea tena oka mariny ny soa ataony ery zareo ka levenamboly zay fa dia miratro sy mampamangy amin'ny rehetra any mampamangy amin'ny akizy zany no atao hoe olona raha matoa eny tokoa rainy fa enao dia efa nanala baraka ny tongotro vakivaky sady naloto be mihitsy marina tsy nahamenatra ka mba diovy raha matoa manaraka za koa nge vidy kapa ho anareo tsy anaovanareo le kapy ary mba hanaovy amin'izay fa le tongo bakivaky nge sady maharara no mahamenatra masako ianao marina efa sirana nge ty tongotro ty marina oka raha matoa dia misaotra ny zoandra sinary ary jose isika nanampy nahatimombana ny fandaharana teto fanjaniana raha oly arisona totosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teo amin'ny lafin'ny teknika nary eliandre mitansoa tompona andraikitra veloma tompoko akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'y awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia mitoy-atrany ny fiarahantsika mianatra ny mikasika ny fifankatiavan'olondroa ao amin'ny boky ny tononkirany solomona be deaibe ny lesona tian'andriamanitra ampitaina amintsika amin'ny alalan'izany afatra izany ary misaotra an'andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiarah-mianatra eto miaraka aminao mandray tanànanao amin'ny alalan'ity onja-peo ity ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao elion andriamitanso ny loha hevitra izay hojerentsika akaiky amin'ity anio ity dia mikasika ny fitiavana ao anatin'ny tononkirany solomona
mpitiavana inona moa ary karaza-pitiavana manahoana no voalaza ao anatin'ity tononkirany Solomonina ity. Ary ahoana ny fomba isehoany zany eo amin'ny olona anankiroa izay mifankaty. Be deaibe ny sary momba ny fitiavana hitantsika ao anatin'io boky tononkirany Solomonina io. Andeha maki santionany vitsivitsy indray ary sika amin'ity anio ity. Anisan'izany izay voalaza ao amin'ny tononkirany Solomonina toko faharoa ka ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo. Ny teniny malalako ka nanao tamiko hoe mitsangana ry tompoko vavy avako, ry tsara tarehiko ka andeha ry. Fa indro lasa ndririnina ritra tsy misy tsony ny ranorana, miposaka eo amin'ny tany ny voninkazo, tonga ny taona fanaovam-peo fifaliana, are aty amin'ny tanyntsika ny feon'ny domoina. Ry voromailalako ao amin'ny tsefatsefaky ny aram-bato, dia ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana mideza, aoka hita ny endrika ao sy andreny feonao aho, fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrika ao. Ai ny malalako ary azy aho dia le miandry ny ondriny eny amin'ny lilia. Santiony any ihany zany. Andeha ho ampitsika koa arak'izay voalaza ao amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka amin'ny tononkirany Solomonina toko faefatra. Tononkirany Solomonina toko faefatra manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Endre tsara tarehy ianao ry tompoko vavy avako, endre tsara tarehy ianao, ny masonao dia voromailalo eo amin'ny fisalibonanao, ny volonao dia tahaka ny osy andiany izay mandriandry ny ankilan'ny tendrombohitra Gileada, nifinao dia tahaka ny ondrovavy andiany efa voety izay miakatra avy eo amin'ny fampandrona, samykambana avy ireo fa tsy misy tsy mananamana. Tahaka ny kofejaka ny molotrao ary mahafinaritra ny vavanao, tahaka ny asina ponga ben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalibonanao. Dia mbola atsika toizana hatrany hatrany zany. Be dehibe zany ao anatin'ity boky nosoratan'ny Solomonina ity ao anatin'ny tononkirany Solomonina. Maneho amintsika ny tokony sy ny fotoana irano mpifankaty amin'ny fanehoana fihetsika manokana fanao amin'izany sy fampiresahany ampitiavana ary fampiheverany ny tononkirany Solomonina. Indraindray mantsy alohan'ny fifamofona raha mbola samody any an-tranony no ahitana fihetsika izay tena tokony ho hita rehefa any amin'ny tokantrano. Fa rehefa tonga ao tokantrano, vetivety kely ihany dia lefy ilay izy, dia tsisy tsony, indrindra moa rehefa tonga ny zaza. Anisan'ireo antony lehibe manimba ny tokantrano kristianina maro ny fiheverana, fa rehefa mivavaka dia tsy dia ilaina izany. Misy mitsy aza samy laza fa fanao izao tontolo izao zany, zany fiheverana zany dia fitaka mampididoza ho an'ny fiainan'ny mpivady kristianina. Ary isan'ireo antony manimba tokantrano maro zany. Eto ny boky ny tononkirany Solomonina dia mampianatra antsika fa ilaina izany. Ilain'ny mpivady zany. Hitantsika ihany koa ao anatin'ity boky nosoratan'ny Solomonina ity fa misy dingana arahana idirana amin'ny fanambadiana. Pisakaiza lasa mpivady. Pisakaiza anankiroa, zany hoe lahy sy vavy. Tsy lahy sy lahy na vavy sy vavy fa lahy sy vavy no hitantsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitovy ny hoe namana sy sakaiza, na dia mety ho lasa sakaiza aza ny namana. Izao no ambaran'ny vavy ao amin'ny tononkirany Solomonina toko 5:20. Ambaran'ny vavy amin'ny lahy zany. Toy izany ny sakaizako. Zay ny lazainy. Toy izany ny sakaizako. Ny teny hoe sakaiza eto dia maneho fiarahana, fifandraisana am-po, saingy tsy misy firesahana momba ny firaisana ranofo mihitsy mandritra an'izany, na saritsary na fitiavatena. Tena sambatra ny lehilahy na vehivavy manambady ny sakaizany tahaka an'izany. Tsy vitsy mantsy ireo zara raha mifankahalala tsara akory, tsy mijery lavitra izay mety ho vokany akory no manapa-kevitra ao mpivady. Tsy ampy ny saina mandanjalanja mpahendrena, na tokony hijanonao mpinamana fotsiny na ho lasa mpivady mihitsy. Zany ange, tokony hodiniana daholo aleo mijanonao mpinamana tsy misy raorao toy izay ho mpivady ady lava sy mifamono mihitsy aza. Ka zava-dehibe ny fampianarana raisitsika eto, fa tokony hifankahalala tsara ny olona anankiroa izay hivady
tonga mpisakaiza madio ny saina tsara na ho mpivady na ijanomponamana zay vao mivady zava-dehibe mihitsy zay. Ny tononkirany Solomona koa dia mampianatra antsika fa mifaneo fitiavana amin'ny fomba marobe ny mpivady, mifaneo fankasitrahana izy ireo, avoaka amin'ny fitenenana mihitsy zany, fa tsy hoe tsy efa hitanao amin'ny fihetsiko ve fa tianao ahy, fa mikarakaranao filaina mihitsy ny miteny hoe tiako ianao. Jereo tsara ireo modely be dehibe ny meny Solomona, mila mifaneo amin'ny fihetsiny fa tena mifankatia izy ireo. Jereo tsara ny voalaza ato, manoroka amin'ny fanoroany vava, mamy de mamy mivavany, mandreo atratrany sy ny sisa. Ary mihoatra noho izany dia nomen'Andriamanitra mpivady ny firaisana ranofo mba hampitombo ny fifanakekezana am-po eo amin'izy ireo. Milohan'izany anefa dia tokony handray ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony, izay hanaovany fony izay tia tena teo aloha izy ireo, mba hahatonga ny fifankatiavan'izy ireo tena fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary izay no hahatonga ny fifankatiavan'izy ireo tena fitiavana fa tsy fitiavatena. Izao no aoko mariana mazava tsara. Tsy mandeha ho azy ho an'ny fotsika olombelona mpanota ny mitia amin'ny karazam-pitiavana ambony tahaka ny an'Andriamanitra. Satria mpanota isika, feno fitiavatena ny fitiavantsika. Tsy tiantsika izany kanefa izay tsika. Voaloton'ny fitiavatena daholo ny fitiavana hifankatiavantsika vokatry ny fahotana. Dia nomena anarana hoe filia ny fitiavantsika olombelona mpanota, filia no ilazana azy. Inona moa no hevitry ny hoe filia? Tiako izay tia, halako izay mankala. Zany ny karazam-pitiavana hitiavantsika. Tiako izay tia ary halako izay mankala. Fitiavana mampikorontana antsika io karazam-pitiavana io, zany anefa ny mba hananantsika. Fanohitra n'izany ny karazam-pitiavana tian'Andriamanitra hifankatiavantsika, n'ilay fitiavana fanomezana avy amin'ny fanahy masina irery any. Io no tena fitiavana marina sy madio. Nomena anarana hoe agape, ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Fitiavana tsy mitady tambiny, fitiavana mihevitra manontolo izay asoan'ny hafa, tahaka ny tiavan'i Jesosy atsika. Zao tsy haitsika foronona amin'ny herintsika izany fitiavana izany, fa vokatra avy amin'ny fanahy masina irery ihany no azona azy. Dia mazava tsara araka izany fa aza manantena azo fitiavana tahaka an'izany avy amin'ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra na tsy tarihany fanan'Andriamanitra. Fa dia efa mivonona handray an'ilay hoe tiako izay tia, halako izay mankala, dia mifandona matetika vokatra izay karazam-pitiavana izay. Zava-dehibe arak'izany ny fananana ny fanahy masina ho an'ny mpivady. Ary izao tsy hoe rehefa manana ny fanahy masina ianao androany dia tsy maintsy manana an'izany rapitso. Mila avao ny isan'andro ny batisa ny fanahy masina, mba hananantsika ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra, mba ahafahantsika mitia amin'ny fitiavana tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika. Zany fitiavana izany koa no tokony hitiavany ray aman-dreny ny zanany, io karazam-pitiavana avy amin'ny fanahy masina io. Fitiavana izay tsy mihevitra ny an'ny tena. Zany no mampiray ny mpino amin'ny fiangonana, ary fitiavana tahaka an'izany no amporosiany tononkirany Solomona hifankatiavany mpivady manokana. Ka izay zany ny tsiambaratelo hoe mila mangataka ny fanahy isan'andro isika, ary manaiky ho ampianariny mba hity tahaka ny tiavan'Andriamanitra atsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.